Angafaliana indray toko klasy toko governementsika ny tokatrantsika tsirairay avy tonga soindrato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitry ny matv hatrany no mitondra antsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao manasantsika ampanajana anaraka hatramin'ny farany andindiny mahakasika an'izay fampalalam-baovao izay horesahana amin'izao alina izao mahakasika an'ireo trangam-piarahamonina ireo jiolahy izay trateraka ny mpitandro ny filaminana no ny fidinana antsehatra izay nataon'izy ireo eo ihany koa ny mahakasika ny jirama ary ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay mitondra ny vaovao ihany koa tamin'ity androany ity avy hatrany kosa dia hosataritsika amin'ny trangam-piarahamonina ny fampalalam-baovao antsika amin'izao alina izao. Herinandro aty aoriana ny sehony aitrano tetsy ankasina ny ezaka ny izatra sy mampifanaraka ny andavanandrony amin'ny zava-misy eny an-toerana malalaka manangona ny tranolay ho azy ireo ireo trabona izany hoe mizatra izy ireo miaina ao anatin'izay tranolay izay fanadihadiana nentin'ny ravaka Randriamanalina sy Mama Rasamoely. Amin'ny 12 ratoandro eto amin'ny tany malalaka andraisan'ireo trabona eto Ankasina anatin'ny fikonokononana sy fikarakarana tanteraka ireo renim-pianakaviana tamin'ity andro ny asabotsy ity zary lasa trano fonenana faharoany ity ary niazan'ireo trabona ny nampifanaraka ny andavanandro ny fiainan'izy ireo amin'ny zava-misy ety atoerana. I Mama Vicky renim-pianakaviana iray ity tamin'izary ity dia mandamy ireo kojakoja madinika ao an-tokantrano tamin'ny ora nandalovana ety atoerana. Ho azy milamina amin'ny fiarahamonina na dia tokantrano roa azy izy ireo no miara-miaina anaty tranolay iray ity. Milamina aloha fomba fiainana. Milamina. Ny ato izao tokantrano roa ny ato. Ny fiaraha-miaina milamina tsara. Tsy lavitra eo no misy ny tranolay itobiany Anita Mianakavy izay iraisan'izy ireo amin'ny tokantrano hafa ihany koa. Nangataka alalana tsy asa anatin'ny andro vitsivitsy moa ity renim-pianakaviana ity anaovana fandaminana ety atoerana ary nisafidiny anararoatra nanao varotra madinika. Nanamsarotra ho azy sy ny fianakaviany nanazatra tena tany am-piandohana tamin'ny fiainana teo anivon'ny tranolay. Tsy mora zatra fa efa io misy dia iainana aloha fa tsy mitovy misy izany anaty trano sy ety anaty tranolay. Ohatra zao hoe ramatory tsy mitovy ny any an-trano hoe miara-matory daholo ny olona fa misy mbola ianao efa tokony atory nefa misy mbola vao mahandro. Ray trano ato anatin'ity folo izay dia telo ny renim-pianakaviana. Tokantrano misy 20 no monina vonjimaika anaty tranolay misy 9 eto amin'ny tany malalaka Ankasina. Ny ministeran'ny mponina dia manampy azy ireo eo amin'ny torana ara-tsaina sy ara-moraly. Rehefa ao anatin'ny hoe situation ohatran'izao tsy ny entana sy ny hoe resaka fizika irery no vo zany io indrindra ny lafiny hoe ara-tsaina zany dia misy foana ny ataontsika hoe ny intervenant an'ny ministera zany ety atoerana mandamina izay zavatra izay resaka accompagnement zany sy soutien psychosocial ilay izy dia ny encadrement zany indrindra mandeha ihany koa ny sensibilisation ny zareo zany ety atoerana resaka hygiène ny fomba fiarahamonina zany. Mpisehatra maro no mifanampy amin'ny fandraisana tanana ireo trabona toy ny avy amin'ny NGRC sy ny Croix-Rouge malagasy. Olana sidren'ireo mponina hatreto ny filaram-be amin'ny fakana rano fisotro madio eny amin'ny popon-drano sy ny fisiany ny fandraisana anjara amin'ny fampiasana ny toeram-pidiovana sy ny toeram-pivoahana. Olona 10 isan'andro avy amin'izy ireo kosa nefa no mifandimby manao ny asa fanadiovana ny lakan-drano ety atoerana amin'ny alalan'ny IMO.